mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya irote nyavyamina itwecabecakawampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany sasaminonitray ny kesa ao e efa vona ve le sasaminono e angakaingana aloha azy makatoerana aingana ao efa nazy toerana taholy eny ary anderitsika efa perabe zay foana aloha manapa ny soro ao ary angakaingana manisa telo isa roa telo manaona falita faona raha mahitanao manaona enao manaona tompoko salama vele sasaminono kely ry laya ry aki sy ny zazakely be tape efa salama eny ary andeha ary aferitsika ny lesina fa efa mainge fa lohan'izay aloha andao akampana tanana aondrika ny loha akipy maso Jesosy eo sotranao zahay fa mbola afaka amerina lesina andray taio zay mba zaza endry de mahay mihaino tsara de mahay mankatoa tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary andao ary averitsika amin'izay lesina fafiry mo lesina faharoa tsy anjery lohateny ilay mpiandry tsara averina ilay mpiandry tsara tsy anjery avia iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very efa misy mahay tsara averin'Andriamanitra aloha le tsenjery avia iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Bravo! Efa mahay tsenjery ny ankizy kely ary andeha ary enotsika indray ny tantara efa misy mahay ny ondry ao anaty trano efa fotoana fifoazana zao efa vona ve ny ondry efa fotoana fanisana ondry koa zao aza misy tsiketsika kalony fa isaina fa sao de misy tsampy ao ary isaina zao ny ondry kely fa aza misy metsiketsika isa roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo PDB efa reo daholo tasy aloha jerevana tsara fa mbola misy PDB nge mbola misy 5 enina amby roapolo fito amby roapolo mbola misy enina amby sivifolo fito amby sivifolo valo amby sivifolo sivy amby sivifolo zato ao daholo ny ondry kely mahafinaritra
Oay efa atandro ny andro efa io masandra andao fa mamay ny andro andao tsika andeha hisotro rano fa satria efa mamay ny andro de mangetaheta te hisotro rano koa boly kely zany andao ary de andeha hisotro rano ny ondry kely mamy neny zany tena tsara ne zany rano zany sotro rano daholo ny ondry afa sotro rano afa-po tsara ao ary te andao ary aloha ka malomaloka kely andao aloha janjanona kely aka malomaloko de niakakiny embodiazo le mpiandrondry fa nisy lalitra mandehandeha nodikodina mandehandeha eo amin'ny ondry bzz ay makeo amin'ny orinondry koa izy zany bzz ay osy boly kely misy boly kely zay manko mahafatifaty kely de makeo aminazy foana le lalitra ay makamo tsipatsipahany any tongony tsipatsipahany de samy manao daholo koa ny ondry rehetrarehetra de ozy izy le mpiandrondry ao ary trasa aloha aza metsiketsika fa asiana fanafody aza metsiketsika alohany de nasiana fanafody nasiana fanafody daholo ny ondry misy fanafody tsisy lalitra manelingelina tsony zao ao petraka tsara aloha ariva ny andro de nody tao an-trano ny saina n'ondry ny saina 9 fito 50 valo 50 7 way tsy boly kely nakaiza ary boly kely andra ao miandry ana eo nareo ao idina fefy de miandry eo nareo riondry rehetrarehetra fa za andeha tady amin'ny boly kely de nidina fefy de lasa izy boly kely atsaka ianao eo amoron-drano tsy ao ambadika ny hazo tsy ao sao de ny anaty lavaka tsy any ay zary boly kely way zany fa maneno ay eo boly kely tao ambadika vato faly be le mpiandry hitany boly kely de nalainy de netinody de nampidiriny tao an-trano nampiarahany tamin'ny mamany tsara fanahy le mpiandriondry de tsara fanahy koa ane le ondry kofa raisiny tsara boly kely fa tsy bedesiny hoe sao zao zay ny lozaninao tato de manjary nijanona rery tato tsara fanaraka izy ny mpiandrondry tsy izy mpiandrondry raka izy fa Jesosy tadaviny Jesosy foantsika raha vao mandeha lavidavitra tsy avelan'i Jesosy very fa karohany satria tiany Jesosy tsika de ohatran'izany koa anetsika tsy avela ho very ny namana tsy avela tsy hita ny namana fa karakaraina de tadiavina de atoro an' Jesosy de entina ty ampiangonana mba hafantatra an' Jesosy atsangana hoe ny tanany ankizy de hiara-iasa amin'i Jesosy ihany koa anao mpiandry tsara atsanganana hoe bravo te ho mpiandry tsara ohatran'i Jesosy koa tsika de mila mahay mikarakara ny namana zay indray zany lesitsika tamin'ity volany ity de amin'ny manaraka indray zany mahita lesina hafa indraytsika fandeha ary sika ifanao veloma andao ifanao veloma de amin'ny herindray eny ary tia mifanao veloma tia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko de samindry tsara ny ampiangonana ary zay ary manao natahorindray ny zazaboto faly miarabantsika rehetra fantatrareo ve ny andro anio sabatan' Jehova te iona amintsika inge Andriamanitra de nomeny ny sabata mba hafahany miaraka amintsika de andaotsika hisaotra azy noho izay fitiavana lehibe omeny antsika rehetra izay de akambandray ary ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso hiara-ivavaka sika
Andriamanitra misaotra anao zahay fa notahinao indray nandritra ny enemana dia omenao anay izao sabata izao mba hitsaharanay miaraka aminao. Misaotra fa tianao ny miaraka aminay dia omeo fahendrena koa izahay ankizy rehetra mba ho tia miaraka aminao rehefa sabata. Dia omeo fahendrena, omeo fananao rehefa hianatra ny teninao dia mba ho sasahendry makatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny lesintsika anio raik'izy dia hoe very fahitaindray. Very fahitaindray. Tsy anjerintsika ao amin'ny Jeremia 1:30-7. Efa mahay ve? Misy mbola tsy mahay mihitsy fa tsy maninona andao ianarantsika. Hoy Jehova, fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Mora kely andao ary. Hoy Jehova, fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Bravo! Tianareo ve izany tantara izany? Dia tianareo koa ve ny lohateny sy ny tsy anjery manko e? Tianareo dia tia hanaraka ny tantaranareo? Ao ary, andao ary hanaraka ny tantara dia handray lesona indray isika androany. Eny ary. Indray mandeha dia nisy vehivavy iray nanana faranjavarana 10. Sarobidy taminy tokoa ireo ary notandrema mifatratra. Indray andro dia noveriny faveriny anankiray. Mba azahoany antoka an'izany dia nojereny indray. Io tokoa ary sy fotsiny ny tao. Bozaka madio angamba nandrakotra ny tao anatin'ny trano nipetrahan'ity vehivavy ity. Varavarankely iray fotsiny no tao amin'ilay trano. Noho izany dia maizina ny tao anatiny. Rehefa hita ny faveriny farantsay iray dia fantany fa tsy maintsy latsaka teo amin'ny tany izany. Very ao anatin'ireo bozaka ireo mihitsy izany ilay izy. Satria tsy nisy hazavana betsaka tao an-tranony dia raharaha be ny fahitana an'izany. Saingy tena sarobidy tamin'ilay vehivavy avokoa ireo farantsa. Nisy vidiny manokana taminy izany satria nomena azy tamin'ny fotoana nanambadiany. Ny fahitan'ilay farantsa ny zava-dehibe indrindra taminy. Tsy maintsy niandry avokoa ny zavatra hafa rehetra izay nataony. Noho izany dia nampirehetiny aloha ny fanily mba hanome hazavana bebe kokoa. Ary avy eo dia nanomboka nitady amin'izay izy. Naifikifiny moramora tapitandremana fatratra ny bozaka rehetra. Sady nojereny sao dia misy zavatra mangirangirana na koa sao misy feon-javatra milatsaka amin'ny tany. Avy eo rehefa avy nanifikifika ny bozaka dia navoaka ny avy ao an-tranony izany. Rehefa voahifikifika sy voavoaka avokoa ny bozaka rehetra dia nofafany tamin'ny mpitandremana ny trano iray manontolo. Teo ampitadiavana ilay farantsa. Samy nentiny niaraka taminy ny fanilo. Avy eo nahita zavatra mamirapiratra kely ve izy. Niondrika izy nijery izany. Nanakizaka ny fako. Oay, iny ilay farantsa. Hitan'ilay izy. Fa loatra izy. Niazakazaka izy ary nilaza tamin'ny namany sy ny mpifanolo-bodirindrina taminy. Ny farantsako. Hitako ilay farantsa very ary dia faly toa azy daholo izy ireo. Tahaka izany vehivavy izany Andriamanitra ary tahaka ilay farantsa very sika. Sarobidy amin'Andriamanitra loatra sika ka tsy tiany ho very. Hitady antsika izy satria tiany ho azy sika. Ary tiany hanampy azy sika hitady ireo ankizy lahy sy ny ankizy vavy na ireo neny sy dada koa aza izay mety mbola tsy mahafantatra azy. Afaka fotoana fohy tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy ary ankantsika hiara-monina aminy, hiara-mipetraka aminy sika any an-danitra ary handre tantara mahafinaritra ho tantarainy. Ho fonenana manokana ho an'ireo izay misafidy ho an'i Jesosy ny lanitra. Faly miarahaba anareo raha ankizy namako, manantena fahasalama tsara itsika rehetra eo am-panarahana ny famotinana ny lohahevitra. Ny lohahevitra fafito no iarahantsika mamerina eto izay manao hoe mandeha eo ambonin'ny rano.
mandeha eo ambonin'ny rano. Ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Luka 7:20 andonge rahantsika mameriny ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona fa hain'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona fa hain'Andriamanitra. Luka 7:20. Eny tokoa rakisy manana hafatra ho asianao Jesosy amin'ity sabata ity. Dia tsy inona izany fa voavonjy isika rehefa mibanjina an' Jesosy mandrakariva eo amin'ny fiainantsika ka dia manasa antsika ary izy hibanjina azy eo am-panarana ny tantara. Dahoary. Mahay milomano ve ianao? Afaka mitsingevana eny ambony rano ve ianao? Taloha ela be rak'izy dia nijery amin'ny Petera niezaka nandeha teny ambony rano Jesosy. Andaonge arahantsika ny tantara ahafantarantsika izany mbola tsy nampiano ahy ihany ny zavatra nitranga androany. Hoy Petera, nanatokatona ny lohany. Nahatsiaro nanomezan'i Jesosy sakafo ho an'ny vahoaka marobe tamin'io andro izy tamin'izay. Mofo kely sy hazan-drano fitsimotra ange dia ampy nampitomboin'i Jesosy mba hazahoana mamana olona narefo maro nahatalanjona tokoa tamin'iny ka. Hoy angety izao ny ranamaly tsy noheveriko ahita zavatra tahaka an'iny mihitsy aho mbola nanohy resaka ihany ny mpianatra rehefa nandeha tsy moramora teny ny sambokelin'izy ireo. Ny resaka momba ny fahagagana hitany tamin'io andro izy ireo tena nirian'izy ireo tokoa raha avelan'i Jesosy ny olona hifidy azy ho mpanjaka. Nasain'i Jesosy nandeha meloa anefa izy ireo rehefa hariva ny andro. Mandehana meloa ianareo hoy izy. Mandehana mamakivaky ny ranomasina amin'ny sambo kely. Dia nasain'i Jesosy nody ny olona ary izy kosa nandeha nivavaka teny amin'ny toerana mangina. Nanomboka ny angona nanandrify ny renirano ny rahona mainty. Natosika ny rivotra ny kapoka amin'ilay sambo kely fanjonoan'izy ireo ny alon-drano vaventy. Tsy ela dia sarona tao anatin'ny feon'ny rivotra ny resaka rehetra izay nifanaovan'izy ireo. Niezaka mafy nampiasa ny fivony ireo mpanarato. Efa zatra ramantsy izy ireo rak'izy. Nosotomin'izy ireo mafy dia mafy hatrany ny fivoy. Kanefa natanjaka lavitra noho izy ireo angeny tafidrivotra. Tamin'ny sasakalina dia hitan'i Jesosy ny tolona nataon'izy ireo. Nataony rivotra ny sambo aravoarabe ny alon-drano ka tonga avo dia avo. Tapa-kevitra ary Jesosy fa hoeny amin'izy ireo. Tampoka teo dia nahatazana olona nandeha teny ambony rano sady tamina natona azy ireo izy ireo. Raiky tahotra izy rehetra ka niantsoantso mafy hoe jereo iry matoto marina. Hoy izy. Olona mandehandeha eny ambony rano nampatahotra mafy azy ireo ny nahita olona tamina natona azy kanefa nandeha teo ambonin'ny alon-drano tahaka ny mandeha eo ambonin'ny tany mafy. Aza matahotra. Hoy ny feo. Efa nahazatra azy izao Jesosy ihany ity dia niantso Petera avy eo. Raha tena ianao marina io ry Tompo dia asaifo makeny aminao eny ambony rano eny aho makanesa ary ety hoy Jesosy niantso ity mpianatra dodina kanefa tsy dia mahay loatra ity indraindray. Nitsiky ho fampahirizana azy Jesosy. Nibanjina an' Jesosy Petera sady nanomboka nandeha teo ambony rano amin'izay. Nahavita dingana maromaro izy nesoro ny teny amin'i Jesosy anefa masony ka nitodika tany amin'ireo mpianatra hafa izy. Izao tsy maintsy tao an-tsaina. Jereo aho tsy mampino rehefa nitodika tany amin'i Jesosy tamin'izay izy dia nahita ireo alon-drano lehibe. Tsapany rivotra mifofofo mafy nanodidina azy. Nanomboka natahotra izy ary efa nitady ilentika. Teo no ihany dia lefy ny herim-pon'ny Petera. Jesosy hoy izy niantsoantso. Vonjeo ahy raha vao nanomboka ny lentika Petera dia efa nitsotra andray azy rak'izy ny sandrin'i Jesosy matanjaka. Nofikirin'i Jesosy mafy ery ilay sandry mipelipelika mitady hamonjy teo amin'ny fotoana ny fiaingana azy. Fa nahoana no niakely ny finoanao ry Petera?
ho Jesosy nanontany azy. Ny nijery afotsiny ihany ny tokony ho nataonao. Nosakambiny ilay mpianatra efa tsy nahateny firy intsony ka indro izy ireo niara-niakatra tao anatin'ny sambokely. Vatany vao tafiditra tao an-tsambokely anie Jesosy dia nitony ny rivotra sy ny alondrano e. Indro ilay sambokely ny mpanarato fa nisosa morana keny amin'ny sisin'ny rano tery. Izao no ambaran'i Jesosy amintsika rakizy amin'izao fotoana izao. Mpanjiny fotsiny ihany aho, eto aho hamonjy ianao. Tsy mahay manao na inona ianao raha ny herinao fotsiny aza matahotra. Afaka mamonjy ianao aho. Miaraban'ny tanora mantanty rehetra ireo 12 taona sy 14 taona. Miarabany zoky ny zandry ny ray aman-dreny rehetra ihany koa. Lohahevitra fafito no niarahantsika nianatra tamin'ny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe fifadiana sy fahadiovana ary fahatsorana. Fifadiana, fahadiovana ary fahatsorana. Ny tsenjerina ny diny fototra izay nataontsika ho fitadidy dia ny Filipianina 4:4. Andininy 5. Andeha rahantsika mamerina izany. Farandry rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateoty, na inona tsara laza, raha misy tsara-panahy ary raha misy dera dia hevery izany. Indray taona nisy fiaramanidina Boina Katsahay anankiray. Nizotra ho any Miami izy io. Dia rehefa nandeha teny ambony teny izy dia tsy nety tafidina mihitsy satria tsy nirehitra ny jiro izay nahatonga azy ireo afaka hidina ety ambany. Dia samy niala nenina teo ny rehetra. Nisy ny enjeniera izay nanotikodina ilay ampola mba ahafahan'ilay ampola miala, kanefa tsy nety niala ilay izy. Dia tamy ihany koa ireo mpiasa tao anatin'ity fiaramanidina ity hatramin'ny mpanamory samy mitangorona teo amin'ity ampola izay tsy nety nitsoaka ity ka tsy nety nirehitra. Tsy tsaroan'izy ireo anefa fa efa nanomboka nidina ny fiaramanidina ary nefa rany dia latsaka tao anatin'ilay rano ny fiaramanidina ary olona maro no namoy ny ainy ary hatramin'ilay fiaramanidina aza moa dia nafoy noho ny ampola iray izay tsy misy $1 akory. Adion'ny zareo ilay fitsipika mife dia ny hoe aza tanoina ny manamora ny fiaramanidina. Variana ny fantoka tamin'ny zavatra tsy nilaina akory izy ireo, zavatra tsy nisy dikany akory ka nampiala ny fijerin'izy ireo ho any amin'izany zavatra tsy manan-danja izany ka namoizana ain'olona maro sy zavatra maro be. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa tanora mantoanto dia misy ny zavatra izay mampiala antsika, mampiala ny fijerintsika ho amin'izay zavatra manan-danja ka mahatonga antsika ho variana amin'ny zavatra tsy misy dikany. Inona re izany? Eo amin'ny fiainantsika noforon'Andriamanitra isika ary nataony mba aneho anazy amin'ny manodidina antsika. Indraindray nefa variana isika amin'izao fiainana izao. Mety hoe ny fianarana ve, na hoe ny zavatra kilalao, ny zavatra jerentsika amin'ny televiziona, ny internet isan-karazany. Inona ny mahavariana anao, inona ny mandany ny fotoananao betsaka ka mahatonga anao tsy hifantoka amin'ny Kristy. Satria raha Kristy no hifantohanao dia tadidio fa anana fahatsarana ianao. Hiova ny fiainanao rehefa Kristy no ataonao ivo eo amin'ny fiainanao. Anana fifaliana ianao amin'ny fifandraisanao amin'ny Kristy ary amin'ny zavatra ataonao, na ny fahasalamanao, na ny ara-tsaina, na ny ara-batana, ny ara-pitondratena dia ho tsara izany rehefa Kristy no ataonao ivo eo amin'ny fiainanao, raha ampidirinao amin'ny fiainanao izy. Dia araka ilay voalaza ny lohateny hoe fifadiana, fahadiovana ary fahatsorana dia izay indrindra hoe misy zavatra mila faditsika eo amin'ny fiainantsika. Ireo rehetra izay mampisaraka antsika amin'ny Kristy, manala ny fijerintsika ho eo amin'ny Kristy
dia andao vadiana izany, andao ahena izany, ary izay zavatra maloto ihany koa manakana antsika tsy ahitana ny endrika Kristy eo amintsika dia andeha esorina izany. Fahanana fahadiovan'ny Kristy isika, ny fahamarinan'ny Kristy no aoka ho atafy antsika dia adio isika ary aoka isika ho tsotra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Ry tanora mandoanto, aza ho esorina eo amin'ny Kristy ary ny fijerinao. Aoka ianao hifantoka mandrakariva ary esory izay rehetra manelingelina anao tsy hifandraisanao amin'Andriamanitra fa tena zava-dehibe amin'izao fiainantsika izao dia ny fifandraisantsika akaiky amin'Andriamanitra. Ary arak'ilay voalazan'ny Senjera hoe na inona dia aoka hifantoka amin'ny Kristy isika ireo rehetra ireo, na ny marina na ny manakajy na ny mahitsy na ny madio. Raha misy atsara-panahy ireny ary raha misy tera dia hevero izany, irenonao koa heverintsika. Dia miratso ny tanora mantoanto rehetra ireny, anao fanandramana vaovao indray isika amin'ity herinandro ity hifantoka amin'ny Kristy ary tsy hanadino ilay zavatra iray aloha dia ny fifandraisantsika amin'ny Kristy irery ihany. Dia miratso ary ho amin'ny fiarahantsika manaraka indray. Veloma daholo. dia amin'endrika falifaly hatrany no iarabanantsika zatovy namana tratran'izao sabata izao ary afaka mamerina mianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Lohateny anankiray, lohahevitra anankiray no nodiniantsika ary dia izy tonantsika lesona indray amin'ity marain'ity, Nehemi ilay mpaminany mpivavaka. Nehemi ilay mpaminany mpivavaka. Dia izao ny voasoratra amin'ny Nehemia toko voalohany andininy faha 1 izay misy ny andininy fototra. Nehemia toko voalohany andininy faha 1 dia izao ny voalaza. Koa mitaraina aminao ary Jehovah, mienoa ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra izay faly amin'ny fahatahorana ny anaranao ary ambinina ny mpanomponao anio ary aoka azo famindrampo io mason'io lehilahy io fa mpitondra kapoky ny mpanjaka aho. Zay ilay andininy fototra. Dia raha mandray lesona isika, ny voalohany indrindra zany Nehemi na Nehemia dia mpaminany mpivavaka. Io zany tsy afaka mijanona ianao hoe aza ange efa mpaminany efa mpanompon'Andriamanitra fa na mpaminany azy ianao dia ny zava-dehibe mpivavaka. Le mpaminany mantsy titra fotsiny fa ny asa amin'ny mpaminany dia tena tokony mpivavaka izy. Ary tia Nehemia ty dia tena mivavaka ary tena miresaka amin'Andriamanitra mihitsy izy, manao hoe mienoa ny fivavaka ny mpanomponao. Izy zany dia resy lahatra fa mpanompon'Andriamanitra. Fa tsika indraindray mivavaka fa ohatrany hoe mivavaka fotsiny ihany, fa tsika tsy mahatsapa hoe mpanompon'Andriamanitra, fa anisan'ny vavaka tokony ataontsika mihitsy ty vavaky Nehemia ty, mienoa ny fivavaky ny mpanomponao. Mba miteneny ohatran'izany ianao rehefa mivavaka. Ary tsy ny vavaky ny mpanomponao ihany, fa ny fivavaky ny mpanomponao rehetra, zany hoe ireo namany Nehemia rehetra dia mivavaka ihany koa. Ary mpanompon'Andriamanitra avokoa izy ireo dia mienoa Andriamanitra. Anisan'ny vavaka tsy tia tena ity vavaky Nehemia ty. Tsika mantsy rehefa mivavaka dia ny antsika ihany, zay mahasoa antsika ihany, zay metimety amintsika ihany no entintsika eo ambavaka eo amin'Andriamanitra. Fa Nehemia dia sady ny vavaka ihany koa izy ho an'ny hafa ary ny tenina na hoe ny vavaky ny mpanomponao rehetra, akoatra ny vavaky ny mpanomponao dia ny tenako dia mienoa ianao. Ry tanora namana, ny vavaka ataoko zany, ny vavaka ataon'ny namako dia tena zava-dehibe eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Rehefa mba miaona ianao sy ny namanao dia mifampirisy, mba eto ambavaka mba mivavao ahy ianao fa za hivavaka ao anao. Mba manana zany programa zany ve tsika ry tanora? Fa misy tanora fantatro nanatanteraka an'izany mihitsy izy satria nisy programa, nisy projet. Dia zao hoe
andao itsika mivavaka le izy isaky ny am'valo sasany aly tsika de mivavaka ianao any am'izay misy anao any fa izaho ty am'izay misy ahy de mivavaka ao any projet io fa tafavoaka le projet zava-dehibe ny vavaka raha tia omby ianao de ny vavaka no vahaolana nemya ilay mpaminany mpivavaka irariko mba anisan'io mpivavaka koa ianao mety tsy mpaminany ianao fa tsy haiko hoe inona ny andraikitrao inona ny fianarana vitanao inona ny ataonao fa nemya ilay mpaminany mpivavaka de le mpaminany zany asoloiny zavatra ataonao ohatra hoe eto zany de hoe nemya ilay mpaminany mpivavaka de raha za zany de hoe nemya ilay mpiteny mpivavaka i Louis ilay mpivarotra mpivavaka i Rodin i Manuela ilay mpianatra mpivavaka sy ny sisa zava-dehibe le hoe mpivavaka tsy mitovy amin'ny hoe mivavaka fa ny mpivavaka de isan'andro vaky de mivavaka mandrakariva ary namany de mifampivavaka aminy ihany koa manao fanandramana fa zany nataony Nemia ry tanora namako ho amin'ny manaraka andray ary fifaliana Alain Franco. Ampifaliana indray no iarahana amintsika amin'ity fiarahana mandinika mamerina ny lesona sekoly sabata ity lesona fafito no iarahantsika izay alorana ny fiarabana antsika tsiraray avy any amin'izay toerana misy antsika any amin'izao ora sy fotoana izao. Lesona fafito mitondra ny lohateny hoe sambatra izay mino. Ny andinin'ny tsiraramasina izay natao tadina moa dia izay voasoratra ny filazantsarany Jaona toko 20 ka ny andininy 7 izay manao hoe hoy Jesosy taminy satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Mialohan'ny andiniantsika izany lesona izany dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao indray izahay no izao fotoana sarobidy izay iarahanay mamerina sy miara-mianatra ny teninao izao. Mamelany elokay ary mamindrafo aminay aoka ny fanena masina mba ho arotsaka ao am-ponay tsiraray avy mba hahafahanay mandray tsara ny teninao ka mba hanaovany fanandramana amin'ny fiainanay ho avy raha mbola mpiandrasana fiavian Jesosy zanakao zahay. Dia mitahiny mpiaino mitahihana tsiraray avy amin'nara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Sambatra izay mino. Zay no lohateny izay iarahantsika mandinika ary mpiara-mianatra malalaisany. Araka ny fahitatra antsika hatramin'izay dia mbola ao anatin'ny totonkevitry ny bokon'ny filazantsarany Jaona isika. Ary Jaona dia nanome olona isan-karazany, olona samy hafa fiaviana, samy hafa finoana, fanandramana samy manana ny enany izay mijoro vavolombelona ny amin'i Jesosy. Petsaka ireo efa hitantsika ary Jaona, Paona Batisa, ary Andrea, ary Philippe, ary Nathanael, ilay vehivavy Samaritana, ry Petera, ary Marie, ry Marthe, maro samy hafa izy ireo. Fa tamin'ity herinandro ity dia olona vitsivitsy ny sasany amin'ireo olona ireo mba andeha ho jerentsika hoe inona ny antony ny ijoroan'ny vavolombelona momba an'i Jesosy. Inona ny antony? Olona vitsivitsy zany no resantsika ny voalohany amin'izany. Dia ho resantsika i Abrahama, manaraka an'izany dia ho resantsika i Maria, ho resantsika ihany koa ny amin'ny Pilato, i Tomasy, ary miafara amin'ny ianao, miafara amiko izany toe-javatra izany. Inona no mba ataoko amin'izao androko izao? I Abrahama no resantsika voalohany izay any amin'ny boky Genesis no ahitantsika ny tantaran'i Abrahama izay lazainy hoe i Abrahama dia rain'ny mpino, rain'ny firenena Jiosy i Abrahama. Jesosy dia tsy menatra manambara ny maizy azy. Tadio tsara fa Jesosy tsy menatra na miantso vavolombelona anambara momba azy
iny fa nadady hoe fa lasa nanotomandy azy la izany vavolombelona izany tsy menatra ny amin'izany jesosy sy anisan'izany i abrahama zao mantsy ny voalaza amin'ny filazantsarany toko fahavalo ka ny andiny fahina amin'ny dimapolo manao hoe ravoravo abrahama rainareo ahita ny androko ary nahita izy ka faly i abrahama dia nomena ny teny fikasana hoe amin'ny taranaky abrahama no hitahina ny firenena rehetra amin'ny genesis toko faharoambin'ny folo ka ny andiny fahatelo ary hita zay manisy soanao ao Jehova fanozona zay hanozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tena nanana tombontsoa manokana izany i abrahama izany satria ao aminy no hitahina ny firenena rehetra. Tamin'ny alalan'ny mason'ny finoana nefa no nitazanan'ny abrahama ilay mpamonjy zay ho avy. Ary zay no zavatra mahafinaritra hita amin'ity tantarantsika ity satria no resahan Jesosy hoe ravoravo i abrahama rainareo ahita ny androko. Inona tokoa ny tia Jesosy lazainy ny amin'izany toe-javatra izany. Tsy fantamin'ny fotoana zay nientsoana ny abrahama mba hanao fanatitra ny Isaka zanany dia tsy takatry abrahama inona re no hoe fa hay Isaka dia misy tena natandindo Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaikitra ny fahotana izao tontolo izao. Ary tamin'ny finoana no nahitany abrahama ny andron'i Jesosy Kristy ka nahatonga azy ho faly sy nino any Kristy. Tena ravoravo abrahama raha nahita izany toe-javatra izany. Ary zao no nitardalana lesitsika manao hoe tsy pirofony finoana fotsiny ny nifetezany hanolotra ny Isaka ho fanatitra fa izy io dia varavarakely misokatra hoentina maneho ny drafim-pamonjena ho ahy sy ho anao. Mahafinaritra zany fa ny zavatra nitranga tamin'ny abrahama dia tandindo ny drafim-pamonjena zay omeny Kristy ho an'ny taranaka aty aoriana. Ary zay nahatonga ny Jesosy teny manao hoe ravoravo abrahama rainareo ahita ny androko saingy ny mpitarika fivavahana tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy manatakatra zany ka nilaza manao hoe tsy mbola 50 taona kokory ianao ka efa nahita ny abrahama fa dia namaly Jesosy amin'ny andininy fahavalo amin'ny 50 amin'ny toko fahavalo manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola hary abrahama dia izy ao. Nino i abrahama ary zay finoany abrahama zay no nahatonga azy hoe rainy mino. Zay ny voalohany reo olona zay niresantsika ka nampiasa ny finoana dia i abrahama izany. Ary ny faharoa manarakaraka an'izany dia taty amin'ny testamenta vaovao indray tantaran'ny Maria. I Maria indray dia nisy antony maromaro moa no nahatonga ny Maria hanolotra menaka manitra tamin'ny tongo Jesosy. Izay menaka voalaza fa lafo dia lafo. Eninandro sisa tsy ahatongavany Pasika tamin'izay fotoana izay. Ary dia tonga namangy an'i Maria sy Marta ary Lazarosy Jesosy. I Simona ilay nosotrana tamin'ny abokana no nampiatrano tamin'ny fotoana io. Nanompo i Marta dia nanompo fa i Lazarosy kosa dia nipetraka dia akaikin'i Jesosy. Tamin'izay fotoana izay inona zavatra nitranga? Indro i Maria fanakio akaikin'i Jesosy hanositra menaka lafo vidy zany. Io lafo menaka io amin'ny filazantsarany Jaona toko faharoambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo misy ny tantara dia menaka sarobidy loatra satria voalaza fa ny ankevitry ny hoe karaha manam-piasa tsotra mandritry ny herinandro ny vidin'izany menaka izany lafo vidy. Fa inona re ny antony nahatonga ny Maria anatanteraka an'izany? Ny antony dia misy antony telo farafahakeliny. Any filazantsara sotaliko dia voalaza fa namela ny helony Jesosy. Zava-dehibe ao amin'ny Maria zany. Ny faharoa nanangana any Lazarosy anadahany tamaty Jesosy. Ary fahatelo ny antony dia zao Jesosy dia niresaka ny amin'ny fahafatesany. Tena antony zany nahatonga ny Maria natanteraka io toe-javatra io dia tianeo ny fankasitrahana, tianeo fisaorana an Jesosy no ireo toe-javatra ireo.
zay nataon'i Jesosy tamin'ny inona re mba ho avaliko avalitsika mpiara-mianatra ny soa zay nataon'i Jesosy no ireo fitahina nomeny antsika tsiraray avy neny Maria dia izay ny zavatra nataony no sorany ary voalaza fa anisany nanome haja farany ambony indrindra an Jesosy i Maria. Zao nefa ny zavatra nitranga tsy hoe ninona natao zany toe-javatra izany, tsy hoe mba ataony zany mba hahafantaran'ny olona ny fihetsika izay manaraka azy teo, fa saingy zao ny zavatra voalazan'ny apôstôly Jaona amin'ny Jaona 4:7 hoe feno hanitry ny menaka ny trano dia taitra ino zany fofona manitra izany. Ary zay zavatra izay no nanaitra an Jodasy ka nanome izany tsiny, nanome tsiny any Maria toy ny hoe fandaniam-pona izao ataony zao hoy zay tokony mba namidy dia nomena ny mahantra ny vidiny kanefa tsy izany akory ny ao anatin'ny sain'i Jodasy fa Jodasy voalazan'ny ten'Andriamanitra fa tao am-pony Jodasy ny fitiavam-bola, tao am-pony Jodasy ny fitiavan-tena. Ary fantatr' Jesosy zay teo zavatra izay dia mba te hanome fahafaham-po any Maria izy dia hoy Jesosy hoe avelao izy. Avelao izy fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva fa izao tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Fantatr' Jesosy tao am-pony Jodasy ary zay toetrany Jodasy zay dia nampalahelo fa voatazony hatramin'ny farany. Re mpiara-mianatra namanisana ny fanomezana manimpofona zay nataon'ny Maria zay natobaka teo amin'ny zay nohevery fa mba ho atobaka eo amin'ny mpamonjy rehefa maty dia nararany fonombola velona izy. Zany no zava-dehibe indrindra. Aleo velona no asoaviny, karakarao ny velona fa aza miandry azy ho tonga ny fahafatesana vao mba hikarakara ianao. I Maria dia tena natao amin'izany ary nafaly ny fony mpamonjy ifihetsika nataon'ny Maria io. Inona re no mba ho avalitsika eo amin'i Jesosy. Ny fahatelo manarakaraka zany i Pilato. Fantatsika tsara fa Pilato dia gouvernoura Romanina ary rehefa noelohan'ireo mpitary-pivavahana Jesosy dia nentina nakany amin'ny Pilato. Zavatra mitranga maro naloha fa efa imbetsaka Jaona no mitantara ny fihezam-potona fivavahana isambotra an Jesosy fa tsy hanameloko azy ho faty fa tsy tanteraka zany raha tsy tonga ny fotoana. Misy fotoana hoe mbola tsy tonga ny fotoako Jesosy ary misy fotoana teoriany tena tonga ny fotoako Jesosy. Efa tonga zany ankehitriny ary rehefa tonga ilay fotoana dia nosamorona Jesosy ary nentina teo amin'ny Anasy izy ao amin'ny Jaona 4:20 ahitantsika mitantara. Nentina tao amin'ny Kaiafa mpisorona be ary nefa rany nentina teo amin'ny Pilato. Vavolombelona maro no nanatrika an'izany toe zavatra zany ary Pilato dia anisany sanjory vavolombelona rehefa nitsara an Jesosy. Zoma maraina be mantsy tamin'izay fotoana izay no nentina teo amin'ny Pilato Jesosy. Ny tena tao anatin'ny sain'ny Pilato, ny drafitry Pilato dia ny andefa ty mpifatotra ty. Zay ny tanjon'ny Pilato satria fantany fa tsy nahitany heloka na dia kely aza teo amin'ny Jesosy. Tsy nahitany ty lehilahy ty tsy manan-tsiny izy. Ny zavatra nampalahelo anefa dia nanameloka an Jesosy ho faty ihany izy noho ny farany. Inona ny antony? Fa nahoana no tonga amin'izany toe-javatra izany i Pilato lazay fa tsy misy eloka na dia kely aza, tsy nanao eloka be vava Jesosy na dia kely aza, fa saingy zao nahery loatra ny faharisan-dahatra ny faneren'ny vahoaka azy. Nino izy fa saingy zao tsy nanaiky hatramin'ny farany ary dia nanameloka an Jesosy ho faty ity gouvernoura ty tamin'ny farany. Kanefa dia intelo izy nanao hoe tsy misy tsy ity lehilahy ity. Tena nijory vavolombelona mihitsy i Pilato fa tsy manana eloka ity lehilahy ity kanefa dia nomelohany ho faty ihany. Ilay fahamarinana mihitsy no nijoro teo anatrehan'i Pilato
saingy noho ny fiainoa ny fandrahoana ny vahoaka dia nomeloa no faty any Jesosy. Re mpiara-mianatra namako, eo aloha toezatra mitranga amin'ny fiainanao, misy toezatra mampanery anao, andany finoanao ve ianao mba hampifaliana ny manodidina anao. Betsaka ny tratra n'izany toezavatra izany. Maleo ny mandany finoana dia mba hampifalifaly manodidina. Zany no zavatra. Misy ary nampalahelo mba tiako ihany mampilaza amintsika fa i Pilato dia namono tena tamin'ny taona fahaenina amby 30 taty aorianan'i Jesosy. Namono tena zany lehilahy zany. Nampalahelo ny fiafarany kanefa dia sanjora vavolombelona ny amin'ny Jesosy izy. Ny manaraka dia hitantsika eto ny tantaran'ny Tomasy. Ao amin'ny filazantsara soratan'ny Jaona 2 no ahitantsika ny tantara. Jaona 2 no ahitantsika ny tantara. Filazantsara ny Jaona 2 ka ny andininy tany 710 ka hatramin'ny faraika amin'ny 10. Inona zavatra niseho? Vanim-potoana izay nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ito toe-javatra ito. I Tomasy indray dia tsy mino raha tsy mahita izy. Mihina tokoa moa ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay. Fantatsika fa nisy tamin'ny mpianatra taoriana nitsanganana tamin'ny maty Jesosy raha nito amin'ny efitrano izy ireo no nitahotra. Ary Tomasy tamin'ny fotoana io tsy tao izy. Fa dia no tenen'reto namany hoe mpianatra namany manao hoe nahita an'i Jesosy izy raha. Nahita an'i Jesosy. Izao no voalaza amin'ny 220 azafady. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy efa nahitany tompo zahay. Ny tantara zany ny mpianatra efa nahitany tompo zahay. Fa hoy kosa izy taminy raha tsy hitako amin'ny tanany ny olatry ny nanomboana azy, ka ataoko amin'ny olatry nanomboana ny ratsan-tanako, ary ataoko amin'ny lany vony koa ny tanako, dia tsy mba ino aho. Zavatra nitranga afaka herinandro, afaka valoandro teoriana, vao nisio teo indray Jesosy zay vao nahita Tomasy. Ary 220 aroa izy hoy Jesosy tamin'ny Tomasy. Ateveto amin'ny ateveto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako. Ary ateveto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako. Ary aza hoisany izay tsy mino fa minoa. Nampalahelo an Jesosy ny tsy finoany Tomasy, kanefa tsy nanome tsiny izy. Ozy Tomasy jereo. Niaona tamin'ny Tomasy an Jesosy fa nanatony izy. Dia nitenen'i Jesosy manao hoe sambatra kosa izay tsy mahita nefa nino. Aiza ho aiza ny toerana misy ahy sy ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Mitady porofo Tomasy vao nitinino an Jesosy. Zany zavatra misy iainantsika ankehitriny. Tsy manaiky ny filazantsarany olona, tsy manaiky ny fahamarinany olona raha tsy misy ny porofo. Zany zavatra mitrangy ny zavatra azo antoka nefa dia efa nanome antsika porofo maro samihafa mba hinoantsika Andriamanitra, mba hinoantsika an Jesosy Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny izany, amin'ny alalan'ny famoronana, amin'ny alalan'ny fanandramantsika manokana. Amaranantsika azy manahoana kosa izao sy ianao. Isika zany zao le hoe mino nefa tsy mahita. Ala fisaran-tsaina hoe nanatry maso ny fahagagana izay nataon'i Jesosy ianao, nanatry maso ny fananganana ny Lazarosy, nanatry maso an'ireo olona sotrana, ireo jamba nampahiratana. Azo antoka fa tonga dia ino avy hatrany izao sy ianao, sa tsy zany? Tena zany. Kanefa isika tsy mba izany ankehitriny. Fa ny tombony ho antsika kosa, isika taranaka ankehitriny reto kosa dia nomena antsika ny tombontsoa mba hahita ny fahatanterahany faminaniana rehetra izay nambaran'i Jesosy ka tonga antsika na dia tsy nahita aza dia mino fa Kristy no ilay marina, Kristy no ilay mpamonjy antsika. Raha ny marina zany dia izao, na ny finoantsika aza, na ny finoantsika aza dia fahatanterahany faminanian'i Jesosy momba ny aritrara ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Tena nomena tombontsoa lehibe isika raha lasana bavy ry mpiara-mianatra malala isany.
ijoro vavolombelona Jesosy ka na dia tsy mahita azy dia mino fa Jesosy eo mandrakariva. Na izao fiarahantsika izao zany porofo ny finoana zao ary zay no mampahireziko antsika zava-dehibe zao ataontsika izao koa ankehitriny ary ny porofo men'Andriamanitra antsika mba hahafahantsika mino azy dia amin'ny alalan'ny zava-boahary zay hitantsika, amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra zay ianarantsika sy vakitsika isan'andro san'andro, ary amin'ny alalan'ny faminaniana ary fahatanteran'ny faminaniana maro samihafa ary ny fiainana andavanandro ampy porofo men'Andriamanitra mba inontsika any Jesosy. Ny tompony ombantsika tsirairay avy ka ireny fijoroana vavolombelona ataon'ny olona maro samihafa ireny dia manamafy ihany koa ny fijoroana vavolombelona zay ataontsika ankehitriny ka atafahantsika mifikitra hatrany hatrany sy manamafy ny finoantsika any Jesosy. Dia Andriamanitra ny hitahy anao ka hitombo mandrakariva ny finoantsika, eny mangataha mivavaka amin'ny Kristy mihitsy manao hoe Andriamanitra o ampitomboy ny finoanay. Tompony ombanao sy ny ankohonanao ka ianao ilay miezaka mandrakariva hiazona izany finoana any Kristy izany. Dia amarina izao fotoana izao indray isika kanefa dia manintana anao indray mba hanohana ity sekoly ity amin'ny fiarahantsika manatanteraka ny fanatitra zay fitanterantsika ankehitriny. Ivavaka risika Andriamanitra rainay zay any an-danitra mpisotranao izay no fantanterana zao fotoana izao nafahany niara-ny anatra ny teninao ka nahitana ireo fijoroana vavolombelona maro samihafa ary miafara aty aminay le fijoroana vavolombelona fa finoananao no zava-dehibe indrindra. Mitahiry anay dirizoam-ponay ireny tantara ireny, mitahiry zao mpiara-mianatra amiko izao ka mba anisan'izay hino izahay na dia tsy mahita azy. Ny teninao no ampy ahafahanay manamafy izany finoana anao izany. Dia mitahy anay raha isaraka eto izay dia ny fahasoavana ampamizarany ho aminay tsirairay avy. Ny vavaka dia tononona sy angatahana nonony amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Mianatra eo tongotrao